Tamberina. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberina. Tantara tsy aiadinona. Ny fizarana voalohany amin'ny ilay tantara nosoratany Sederana Antenaina Rabearnala no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Izary a. Ireo anome aina ny tantara Ulsliv miaraka amin'ny Faly, Régis, Bruno ary Hervé. Bruno Rakotomalala no nandray feo, Anjariliva no nanantotosa. Fa aiza zany? Ohatra ny manjavona be ny izay jereko rehetra. Fa maninona ary ny masoko zany? Lohako ihany koa mavesatra be mihitsy. Fa maninona ary andraso aloha anandrana iariny eto ka. Tena tsy afaka. Marary amafy ny tongotro. Ty tanako avity ihany koa ohatra ny mavesatra be zany. Ohatra ny fanina ngia zany. Tena fanina. Fa inona ny zavany siova tena tsy mba azoko mihitsy zao ka. Mariny, fa izy ty toerana misy aty. Trano be tsara tarehy. Ary tamin'ny fomba ahoana moa no nahatongavako teto e? Oviana ny taty. Ary izay ihany koa mitondra taty amin'ity toerana tsy fantatro ty. Tena mbola tsy misy mazava amiko avokoa zao ka. Inona no zavan-tseho e? Sa ve manofy a? Nefa zaza mahary mararika. Jery efa maraina ny andro. Misy famataran'andro miantona amin'ny rindrina io. Manondro amin'ny 3 tolakandro. Dia ahoana ary zany e? Iza ny olona ato amin'ity trano ity? Ohatra ny tsy misy olona mihitsy ny amin'ity toerana ity e.
Andraso aloha ezaka iarina teto ihany aka. Kay tena maharary amafy ty lohako ilantika. Ohatray ary taratasina koa reto ambony latabatra reto. Kara-panondro. Eny kara-panondron'izy ty. Ohatry fa sarin'iza koa ny ty. Tsy misy tadidiky mihitsy izy zany ka. Fa tsy sariko ve ty kara-panondroko ty zany raha izany no izy. De taratasy amin'ny anarany iza Rasamy manana Rafaely. Rafaely zany no anarako. Zany ve no anarako? Ka zany meto amin'ity kara-panondro ty. Zay zany no anarako. Tena loza, tena very ny fitadiako raha izany no izy. Ahoana raha tsy misy tsaroko ny zavatra rehetra. Fa inona marina ny seho tamiko Andraso aloha jerena ihany reto taratasy sasany reto ka. Ty zao taratasy ponenana angambany izy zany. Nefa misy sary ihany koa ny eo aminy. Ty indray zao de permis. Taratasina fiara maromaro. Ohatray ary samy ny anarako daholo ny izy zany. Fa ahoana ary izy zany? Tena tsy misy azoko reto. Nefa de voalaza fa fananako sy avokoa. Voatery tsy maintsy azona azy reto aloha raha izany no izy. Satria ihany koa raha samy manana Rafaely. Ohatra nefa nisy niantso tamin'izany anarany zany ve? Tena tsy azoko mihitsy. Ampiora Andriamanitra fa tsy misy tadidiko ny fiainako Fa mba iza ara ny olona mipetraka ato amin'ity trano ty. Trano lehibe ty ve de angina be tahaka zao? Jere tsy mba misy olona mivezivezy na de ray aza. Mba aiza ary ireo tompotrano? Efa mba minitra maromaro iny zay ny foazako teo zay, nefa tsy mbola nahita olona tato na de ray aza. Toy izaho irery ihany neto. Andraso aloha any amin'ny efitra hafa nefa sao kosa mba any ihany izy ireo fa tsy mahalala fa efa taitra. Indrindra ihany koa mba anontaniana an'izao zavatra rehetra zao fa tena tsy misy azoko mihitsy ty mariny. Inona marina no zavatra niseho tamiko taloha ary nahatongavako tato amin'ity trano ty? Mino mantsy fa ny tompotrano no afaka ny anampy sy anome ny fanazavana amin'izany angambany. Te mivezivezy miakatra sy midinety fotsiny fa tsy mahita izay olona ato amin'ity trano ty akory. Toy izaho fotsiny no reraka eto mariny. Za ihany koa moa tsy de afaka mamindra maharitra fa torovana be ny tongotr'ilany. Fa mba naninona koa ny ary izy ty?
Tsy ireo nge raha tsy tena mivoto ary misy manga ny eto amin'ny lohaliko e. Ohatrany hoe novelesina tamin'ny zavatra zany. Tena mbola tsy tsaroko mihitsy. Tsy misy mazava amiko na dia kely aza. Fa ny mahagaga dia hoe aiza ara ny olona ato. Izay hevitra rehetra noteteziko toa tsy nahitako an'izy akory. Andraso ilay aloha ho any velany ka. So dia mba hany koa sara ry zareo. Ehe, aiza moa ny varavarana mivoaka ny velany any. Ay, taitra ianao? Tiako seny misy olona. Ndre, fandeha ho aiza ianao? Andao ianao mipetraka aty amin'ny efitranonao ihany aloha e. Manahoana ianao tompoko? Andao e. Fa tsy zany mantsy madama fa tsy misy zavatra azoko mihitsy ange. Andao ianao. Jereo fa na ianao aza nge tsy mbola mahajoro tsara akory ve dia andeha ho aiza sahady. Andao aingana ianao e. Eto amiko eto ianao mitehana dia andao entiko mamonjy ny efitranonao. Andraso aloha e. Andraso aloha ahoana e? So dia mba afaka manazava amiko an'izao zavatra izao ianao madama fa efa ela be nga ianao no nitaitra tamin'ny torimasinao tao e. Efa ela ihany tokoa. Ay. Ary zara mihevitra fa tsy misy olona ato amin'ity trano be ity. Dia saika andeha ho aiza ianao? Ka zay indrindra ny tadiny tompotrano no saika ataoko teo kanjo. Iny ianao niditra avy any? Taona natona ny varavarana ianao e. Saika andeha andositra ve? Mba mila fanazavana ka. Eo ianao aloha e. Efa normalna tsara ianao ka ono aiza ny nasianao any dadanay? Maninona? Aiza ny nasianao any dadanay oa? Fa misy fantatra ve zany zavatra notanianao azy zany? Aza mody adala eo ianao Rafaely a. Fantatra ho tsara ny zavatra notaniako anao eto fa tsy misy adalainao amin'izany eo. Tena marina mafy raha misy azoko zany. Laza ho amiko tsotra fotsiny ny toerana nasianao azy dia ampy izay. Fa izy zany anontanianao azy zany? Ny dadako e. Ny dadanao? Eno Fa iza ny dadanao? Za Rafaely aza ho dinao faninoatra an'io a. Lazaiko marina aminao fa tsy tiako mihitsy izay zavatra ataonao ohatran'izao. Ianao tia manontany amiko an'izany olona zany dadanao moa? Efa hoe dadako impiry anontanianao zany. Eny e, anontany amiko azy ianao nefa na izaza nge tsy fantatro akory. Eny fa na dia ny tenako aza moa tsy tadidiko fa saika mba ilako fanampiana avy aminao ny amatarako ny tenako. Rafaely ozy ianao teo. Niantso amin'izany anaran'izany ianao. Fa tena iza tokoa moa? Eny e, tena zany tokoa ve no anarako e? Tsy te heno zavatra betsaka avy aminao Rafaely a. Ary za tsy anaiky raha tsy manondro amiko an'izay toerana nasianao azy ianao zao ankehitriny zao. Tsy misy azoko lazaina aminao zany madama fa miala tsiny indrindra. Mbola andahy ihany zany ianao? Ka na ty toerana misy aty aza ho aminao tsy fantatro. Fa iza no nitondra anay taty? Tsy ianao ihany e. Ianao no mahafantatra an'ity toerana ity fa tsy iza akory. Maninona? Rafaely a. Zao manontany anao farany mba hisorohana ny loza mety hihatra aminao zany. Lazao amiko ny toerana nasianao ny raiko. Fa raha tsy laza zany anga dia hisy loza hihatra amiko ka. Iza nanao an'izany? Ianao ve? Ianao nampitsaly ohatr'izao. Jereo nge ny tongotro mangany. Ny sandriko ilany koa ty mbola marary hatramin'izao. Ny lohako ihany koa misy zaitra. Ka iza ny nahavanina an'izany rehetra zany? Ianao io? Ary inona ny antony nanaovanao an'izany? Tsy fahafantarako an'izany olona zany. Aza mody adala eo ianao Ianao no niaraka farany taminy. Za? Fa iza ndray? Tena voamaika maizina amiko e. Fa iza ary zany olona zany? Iza no anaran'ny dadanao ary aloha? Raha Marcel fa iza ndray e.
Ary mbola veriko aminao indray Rafaely fa ty fikanao mody tsy matadidy ty tsy de mandaitra amiko tsony ty. Tsy anaiky raha tsy lazainao amiko ny toerana nasianao azy. Raha Marsilo. Iza ary zany olona zany? Za zany nolazainy ty madamy ty fa niaraka farany taminy. Nefa ne tsy mahatadidy an'izany ahy. Izy nefa ty tsy manaiky fa misisika mafy nilazako ny toerana nasiako azy ondry. Ratsy zany de raha tsy milaza sy manome valiteny mafapohanao aho de ho vononao tahak'izay fa nataonao aho. Tsarovy tsara Rafaely fa raha tsy iza de efa maty ianao hatramin'izay. Maninona? Raha tsy zao efa tsy velona tsony ianao hatr'izay. Na de ho fisaorana fotsiny ihany aza tokony mba ambaranao amiko ny nasianao azy. Fa nga akory tsy hoe enao indray nampijaly sy nampitondra an'izao takaitra zao tena tsy azoko mihitsy ka. Fa iza no nilaza fa nampijaly ianao Zany namonjy ianao fa aza mirediredy eo ianao Rafaely De namako ary zany ianao sa fahavaloko raha izany no izy. Enao no mandray aho fahavalonao amin'izao zavatra ataonao zao. Fa hono aloha iza marina ary ianao ty. Ary inona ny tena tadiavinao amiko? Tsy fantatro tsony ange. Fandanimpotoana daholo ve zany ataonao zany sa entinao andrebirebena fotsiny? Tsarovy tsara fa za tsy mba anaiky an'izao Ka inona moa no lazaiko anao eo Efa nambarako anao fa na ny tenako azy ty tsy fantatro ka aiza no fatarako an'izay raha marsilinao andy. Tsara aminao ihany maty tany rehefa tsy azahoana valiteny mahafapo ohatran' izao. Aiza moa le telefoninako teo? Allô? Efa natsiaro teny izy. Ka manontany azy mihitsy aho zao fa tsy mety miteny amiko ny marina izay nasiany ny raiko izy. Io Ka tao diny adala aza manontany sy miresaka amin'ny entiko. De tsy haiko hoe inona anao tao aminy. Eny ary. Ok. Iza zao zany olona tsony ty madamy ty zany. Tezitra amiko izy rehefa tsy nahavaly ny fanontaniany ka tsy misy azoko ambara azy ihany koa ny amin'izany aloha tsy fantatro izay zavatra didiaviny. Fa mba iza ary zany olona notaniany ahy zany inona ny fifandraisako amin'ny dadany? Raha mahafantatra an'izany dadany zany tokony hahafantatra azy ihany koa. Rafaely. De izay Rafaely izay zany no anarako. Ohatran'ny hafahafa amiko any nefa ny mandrian'izany anarany zany. Zaho no nitondra azy tato amin'ity toerany ity. Za ve no mahafantatra an'ity trano ity? Ka tranoko ity zany? Tsy marina zany. Tsy manana trano be ohatran'izao ka. Nefa mety marina ihany zany aloha tena mety marina ihany. Tena mahaverevitra azo zavatra rehetra zao ka. Izy zany ao amin'ny efitranony ao izy. So de tokony andrasana tsara ary so de sanatria ka mandositra eo indray iko. Tsy mandositra zany re izy. Fa hoana ozy izy? Tsy mety milaza ny marina izy ry Paoly Tsy mety miteny amiko an'izay nasiany azy mihitsy izy. So de enjana taminy kosa ary ianao araka ireny efa nazavaiko anao ireny mantsika. Tsy haiko aleo ianao hoe resako aminy fa so de tsy hainao no manampy tambiasy ka de izay no tsy nilazany marina teko.
Mandehana indray ary aloha ianao fa za tonga de tezitra ny fomba famaliny. Andrasa aho re. Fa iza kay ianao? Paoly andry se ary izy no le ahy. Paoly? Eno a. Fa taiza no nifankahitantsika moa zany raha tsy mahadiso. Fa tena very tadidy marina ve se ty sa ahoana? De tena tsy misy tsara ose tokoa ve Rafael e? Fa raha misy zavatra tadidiko ve ny amin'izany de anontany anao e. De ohatra ny olona hafa sy lavitra ny seza indray marina raha izany ko. Fa ahoana? Olona mpinamana ve de ifanao an'izany fa aza manana ihany ory se a. Mpinamana? Eno a. Mpinamana ve tsika senao? Fa sarotra be am'se ve no mamerina miantso ana hoe ise ihany koa e. Tena sarotra amiko aloha e. Zavatra fanao an'se nefa zany e. Tena miala tsiny aho a. Tena very tadidy tokoa Rafael zany raha izany ry le a. Ka efa nambarako tamin'ny madama io tokoa zany nefa tsy mino an'izany izy. Iza tokoa moa se no iny fa very tadidy se a. Afaka maly se no resaka taminay teto de olona salama tsara be zao. Afaka maly? Fa inona indray e? Tena ampiorangara mba ampitamberina amiko ny fitadiko raha toka tena namako izany marina se. Tsy misy zavatra tadidiny se mihitsy ve nefa na de kely azy. Tena maizina amiko marina e. Na nahatongavako amin'izao toerana izao aza tsy misy tsaroko mihitsy. Ka mba ampiorangara mba tena mpinamana amin'izany marina tsika se. Za moa oviana tsy anam-pianse foana hatramin'izay e. Ise ngeno navita nandositra sy namadika Rafael e. Nandositra sy namadika anse ahoana ary? Andrasa aloha e. Ise velo atao tranony se ato tsy manana ny saritsika se taloha reny ary. Efa niaraka naka sary zany tsika. Tonompo namana rehetra e. Aiza ny fitoerana sary ato amin'ny se ato aloha e. De tsorika ao amin'se fa tena tsy mahalala zay atsimo sy avaratra ato mihitsy marina e. Eny fa na de ny toeram-ponenana ny se aza ve de tsy tsaroany se akory. Na de ny fanana ny se anty trano be ty aza moko tsy mba nambarany se ana mihitsy n'izay hatramin'izay. Zay ngeno no lazako teo fa ise no navita namadika ana fa raha zavy moa avanina an'izany amin'se tiako se ary tsy mivadika amin'se zany mihitsy ahy. Paoly inona no azo se aseho amiko sy lazaina mba ahatadiavako ny fiainako rehetra tany aloha tany e. Ty misy sariny anankiray ty. Sariny miaraka aminao. Eny tokoa eny. Misaotra anao e. Aiza hoe zany? Ty e, ty jereny se ty. Saritsika se tia teny Ambojatovo. Azony se io. Eny tokoa. Io e, io zao se io. Tena za ty e. Sika se mihitsy io. Avy nijery baolina teny ambonina mpamarina antsika se tamin'io e. Nisy lalao baolina goavana zay tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ka tsy ampy ny fidirantsika se tamin'izay. De voatery niakatra teny sika no tazany. Mbola samy enika hafaliana tokoa mantsy sika satria naresy ny malagasy tamin'ny fotoana io. Tadidiny se ve zany aloha e? Marina mafy ry se raha tsaroko a. Fahitany se tsara ve aloha hoe ity le sary ty e? Ny sary mazava fa ny saiko ny tsy mbola misy mazava hatramin'izao. Zany very se? Tena mafy zao mahazo azao ranga. Ato amin'se moa tsy hitako izay fahatsiarovana mety hahatadiavany se ny lasantsika reny tokoa e. Fa inona ny tena nanjo ahy e? Iza marina? Rafael no anarany se. Ohatrany tsy manaka an'izany ny saina maneritreritra e. Asa mety misy fiatsony se hafa ngamba ohatran'izany. Raha toka marina zany tsy maintsy manana anarany bositra. Fa iza ohatra? Ohatsy za tsy de tia miantso olona amin'ny anaram-bositra zany e. De izay ihany koa no tsy nanana ny se an'izany anarany zany e. De mbola lazainy se amiko fa ato ny tranoko. Ka za zange gaga ihany raha nitondrany se anay tato amin'ity trano ity e. Ka raha izany olona manan-karembe ve zany ry se sa ahoana ny marina? Efa manambady ve ary efa niteraka? Aiza ny vady aman-janako raha misy zany. Ny lasako rehetra e. Fa ono ary se mety anampeny se amin'ny fitadidiny se ihany ny amin'ny raha Marcel sy izay toerana nasiany se azy e. De ametraka amiko amin'izany fanontaniana izany koa ve se? Nefa na de ny anarako sy ny tenako aza efa nitsoloko fa tsy misy tsaroko mihitsy. Izy nefa no
olona niona tamin'ny se farany ka tokony ho izy ihany no tonga ao an-tsainy se voalohany indrindra amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra an'izany olona izany ary reto tsy tadidiko ary tsy fantatro mihitsy. Ka ahoana ny fahitan'ny sehan'ity sariny ity? Mbola tsy hitan'ny se mihitsy ve zany? Tena tsy tadidiko Itoerana misy azy io ve dia tsy tadidin'ny se? Fa aiza moa zany io toerana io akaketo nga? Lavitra eto ka. Lavitra? Fa ahoana ny amin'ity sary ity olona ity ahoana moa ny tonga dia ilazanareo sy anontaninareo azy aka? Ka ise zao no anazavan'izay aminaiko, ary indrindra raha tsy hita olo raha tena tsy matadidy tokoa se dia ho sahirana mihitsy sika ka. Ka io olona io nefa zany tsy hita. Ka izay no anontaniana se aminazy indrindra sika izao. Fa inona moa zany ny arahako tamin'ny olona raha izany Fa ely tsara raha lazainy se aminay izay zavatra tadidiny se rehetra alohan'ny ahitan'ny polisy an'se. Polisy? Fa polisy ahoana koa Mikariko an'ny se ange ny polisy amin'izao fotoana izao Fa ahoana ary zany? Fa olon-dratsy ve zaty ny tadiavin'ny polisy Rafaela, za hatramin'izay ka hatramin'izao dia nanome rariny izay rehetra nataony se foana. Eny fa na dia zavatra tsy ampiheverana sy ratsy aza zany, saingy tsy nieritreritra ny ho tonga amin'izao zavatra nataony se izao mihitsy aka. Fa ahoana ary zany? Fa jiolahy totakely ve ahy Fa ahoana? Fa ngana laiko keriny anga io olona io. Ohatra ny misy mitamberina aminy ange izy zany ary Paoly. Ento koa tadidiny se ve? Fa marina aloha ve zany Nalainy se keriny izy ary netiny se nandositra. Maninona tsara? Izay no antony hitadiavan'ny polisy an'se amin'izao fotoana izao. Maninona? Dia ny toerana nasiany se azy no tsy hita sy tsy fantatra na aiza ka izay no angatahanay amin'ny se sy nilazany se an'izany tsy nanao an'izany ahy tsy marina zany tsy nakankerin'olona izany koa Rafaely milamina aloha se. Fa ahoana moa no tokony hampilamina amin'izany? Lazainareo fa tadiavin'ny polisy amin'izao fotoana izao. Soa ihany fa za iny nahitanao voalohany fa ratsy zany. Efa tsy fantatra tsony mihitsy izay niafaranao hatr'izay. Fa maninona ary Tokony amerina ny fitadidiny se amin'izay toerana nasiany se azy aloha se, amin'izay mba le azana no ahita azy alohan'ny polisy. Ka zavatra tsy fantatro ve no anontanianareo ahy Eny andraso vetivety eo aloha ary se Dia ahoana ry Paoly tsy ho hitantsika tsony ve zany izy? Andraso aloha tsy azo tonga dia forsena mantsy izy io. Mahafanta-javatra izy ho afa tsy mety milaza ny marina amintsika. Tsy mandainga izy fa tena very aminy mihitsy ny fitadidiny Dia ahoana zany? Aleo aloha izy eo ihany fa tsy maintsy laza ny marina izy rehefa tadidiny zany na hoela na hoaingany Dia hijanona eto mandra-boviana ihany koa zany tsika mandra-pilazany antsika ny toerana nanasiany azy Ka iandro fotsiny eto ary ve tsika mandra-patonga an'izay? Marety izay ilizay tsika moa andro ihany ko. Azafady kely Io fa ohatrany miantso ange izy zany Ahoana izay ry se saika mba hanontany an'se amin'reto zavatra reto aho Ny amin'inona moa izay ry se? Reto misy taratasy maromaro reto. Taratasy ny se reny fa ahoana Ka hitako teo ambony latabatra reto tamin'ny fotoana najerovako tena teo. Ireny no tratranay tany amin'ny paosiny se fa ahoana Karaha-panondroko sy permi reto dia taratasy maromaro miaraka aminy. Fa ahoana maninona ireny Eny dia misy taratasy fanamarinam-ponenana koa nyty. Ka saika ho any amin'io adresy voalaza io sao dia izay no atserovako ny tantarako. Any zany no tena tranoko. Angamba tsy vahaolana izany se Fa tsy vahaolana ahoana Tsy misy zavatra saronsy amin'izany fiverenana se an'izany Efa nambarako tamin'izay teo mafatsy fa tadiavan'ny polisy se amin'izao fotoana izao. Ka raha vao mivoaka any amin'ny arabe ihany fotsiny se dia efa mety anahirakirana ihany ka. Ka ny amin'izay indrindra no angatahako fanampiana avy amin'ny se raha tena namako marina se.
Zany hoe mba hitondrany seany amin'ity adresy voalaza ato ity. Tsy afaka hitondrany seany mihitsy ahy. Fa nahoana kosa re? Tsy te amoy any sea ka ilete any seany amponjany. Rehefa mitamberina amin'ny sety fitadidiny ity de afaka mivoaka ato se, satria rehefa hita io lo vao milamina ny amse. Zany ve? Eno fitsondrovako sy fitiavako an'se nge zany. Tahaka ny nanavotako an'ny ANC ihany koa no hitsaboako an'ireo ratra be da be tamin'ny tenany se reo Ay, de tsara fanatamy tokoa zany reny olona reny hatramin'izay. Nanavitra tamin'ny fahafatesana hono izy. Namako hatramin'izay ihany koa raha ny filazany teo. Ary tia zahay. Za zay nambarany fa olon-dratsy. Mpakan-kirindry. Otra ny tsy hiken'ny saiko aloha zany. Nefa raha olon-dratsy nahoana ny miambozina n'ity lakroa ty amiko ety. Izay mifanohatra amin'izany fihetsika izany tokoa. Fa milaza amiko marina ve reny olona reny de inona re tiry lanitro? Inona no ataoko mandra-pahatonga an'izany fotoana rehetra zany? Hidy ato fotsiny, mandra-pahovindry. Raha vao mivoaka any an'izany de fa polisy miandry nambarany teo. Tena mahaverevitra ity ka, marina moa. Fa andeha hoaiza ianao? Andeha hivoakako. Tsy mahazo mivoaka ato ianao. Mazava aminao angamba nefa nambarany Paoly ianao teo Ka ny tsy fahazahoko izay zavatra nambarany teo indrindra ne no andehanako hivoaka tato hitady ny marina amiko aho. Mba fantatrao moa ny zavatra miandry anao any ivelany any Tsy mino an'izany ary le avy aloha fotsiny fahazazakana anao. Tena tsy afaka ny amelanao hivoaka any mihitsy afa mialatsiny. Indrindra ihany koa tsy hitanao nga ireo olona efa napetrany manodidina ny trano ireo. Nareo koa aza tsy amelanao andeha ihany ka raha izay ianao miverina any amin'ny efitranoko. Ka te-hana marina ny zavatra nambaran'ny Paoly tamiko aho Inona no amarinina amin'izany? Aza medaladala ho izany no izaka ny vokany amin'izao fihetsika any ivelany any ka tsy hitako izay tokony hanakananareo Tsy afaka manao an'izany ho ianao. Tsy ho tafaverina tsony ianao raha vao mivoaka any. Ka raha voalaza fa tranoko ity, nahoana ny tsy tafaverina ato sa tsy marina izany zavatra nambaranareo azany? Aza misisika amin'izany re ianao raha faely Tsy amelanao hivoaka ato mihitsy na inona filazanao eo. Mandehana ianao miverina any amin'ny efitranonao any. Eny ary. Mazava amiko izao fa gahatra ato amin'ity toerana ity fa tsy traniko araka ny voalaza zany akory ty misy aty. Ty adresy ato anaty taratasy fanamarina ponenana misy ny sariko ty ny mahaliana mafy. Andeha ho any amin'io toerana io ka nefa de tsy avelan'ny ty matamy ty. Fa inona marina zany no antony anakadrany izy ireo ato amin'ity trano ty raha izany no izy. Indrindra ny antony amerimberana any amiko foana ny toerana misy an'izany olona zany. Inona no ifandraisako amin'ny olona io? Le olona nefa tsy mety tadidiko. Ty zany zao ny sariny. Fa ahoana zany aloha ny fomba ivoahako ato amin'ity trano ty Zay angamba aloha zao ny zavatra mahamaika voalohany raha tena te hikaroka ny momba marina.
lazana fa ty amin'ny varavarakely atsinanana dia tsy mahita mpiambo anato fa saika ary amin'ny vavady atsimory izy ireo. Ato nefa feno tsilotsilo be. Eto ihany ny lalana sady tsy hitan'io madama io, tsy hitan'ireo mpiambon'ireo. Tena aleoko mitsabikina veto rangaha. Somary avoavo ihany nefa ty. Ty amin'ny rihana fahatelo ny misy nefa tsy maintsy tanterahako zany raha ty hanana fahafahana lasao. Tafidina ihany tsy nisy nahareny tsambikinako avy ety ambaravarakely teo. Kay, ty tongotro ty fotsiny vomafy indray. Sady tsy mbola sitrana tsara koa moa. Eny fa ely zany fa tsy maintsy misaoty amin'ity tambo be ty indray zany zo midingana manaraka. Jereo ty izy to sady afo tokoa misy baribele. Tsy olan'izany raha voavariana miandry sy mandiny kely eto mantsy so dia isy atsikaritra eto ihany. Zay afaka ihany marina. Tafidina teo ihany toy nefa hoe zatra amin'ny zavatra ohatran'izao reny tokoa. Tsy tena nasarotra tamiko loatra ny fitsofohana teo anelanelan'ireto vy miranirano reto. So dia misy fahamarinana ihany raha amin'ny filazan'ny Paoly fa hoe tsy ho laty izaty. Raha izany inge ny marina, mety efa andrasan'ny polisy fotsiny tokoa amin'izao fotoana izao aleo aloha mailo tsara ihany ka. Tsy fantatra izay mety fifadian zavatra io. Dia hanomboka hitady an'ity taratasy ty amin'izay zany aloha. Tena zava-doza ry Paoly fa ahoana? Tafatsoka tao le vendra niniko. Maninona tsara hoe? Lasa nivoaka ny velany ihany hoa izy. Fa naninona no navelanao andositra any? Fa tsy efa nanafatra anao ve za? Mpiambina be da be ao tokotandreo nanao inona fotsiny no tsy nanaka anazy? Ka nitsambikina veto ambaravarakely aveto nge izy ny tsy nahitana azy. Jerenao fa io voasaringotry ny barbele amin'ny tambo io ny akanjony. Tena marina zany. Ary lasa ihany le ry zany ko. Dia ahoana, inona no atao? Raha tratra ny polisy any iny zao dia ahoanako. Nefa tsy maintsy ho tratrany ihany. Ka ohatrany tsy nino an'izay nolazainao izy hoe karohan'ny polisiko. Fa ahoana ozy izy? Efa saika handeha teo tokoa izy ary rehefa tsy nanome lalana azy aho zany dia nandositra avy teo ny nataony. Hanamarina an'izay zavatra nambaranao azy no namendy azy nandosirany ihany hono. Nefa tsy fantany zavatra miandry azy ihany. So dia mba efa nisy tadidiny kosa ary. Asa nefa ohatrany tsy marina ihany zany ka. Dia ahoana aloha natao hanenjehana an'iny? Tokony nalefanao ikaroka azy ngery zalahy reo Ka vao zao mihitsy koa nge vao tsikaritra fa efa tsy ho tsony izy. Ka mety efa lasa lavitra nge zany izy raha zany no izy. Asa mandehana aloha sevo manenjika azy aingana dia aingana andro mpandreo aingana ianao Ka aiza nefa mino aho fa nikaroka an'ilay adresy any amin'ny karapanondrony iny zay no namay azy ka nandehana any teo
ko raha izany tsy ho faty ihany iny. Ko raha fatany ve zany aminao andeha ilingilingy anjositra eto izy e? Mafy loha loatrako. Raha tsy zavatra sarobidy ny vereny amin'ny miaraka amin'ny fitadidiany ihany, marina mafy raha izy andany fotoana mankoloha amin'ny fanenjehana azy ohatran'izao, sitraponiny azy. Aza menimeniny eo rehefa mandehana aloha no mebaiko ry zalareo e. Mandehana eny fotoana e. Eny ary, lasa aloha e. Aiza ho aiza eto moa zany zao ty toerany ty. Reto lohatrano manodidina eto reto mantsy efa mifanakaiky aminy avokoa. Tsy maintsy eto akaiketo no misy an'ity fa andraso aloha jerena tsara ihany manodidina. Aiza ry raha ty toerany ty aloha tsy mbola tadiavako na inona mihitsy. Tena tsy ampitambirina amiko ny fitadidiako mihitsy zany na de kely akory azy. Ohatran'ny toerana tsy mbola valehako mihitsy. Nefa de aty misy an'le adresy ato anaty taratasy ato e. Doara Fa iza koa no tsy ty olona ty zany e. Fa taiza foana ianao e. Efa adiny firy ihany ny andro ianao. Zao ianao vao niverina. Maninona ary sika fa mitaka ohatr' zany e. Ohatrany hoe mijery ety amiko nge izy zany e. Fa ino ty mampitakerikerika anao ty e? Fa iza no resahanao e? Ianao fa iza ndray Doara. Soa ihany fa tratrako teto ianao. Fa ahoana e? Doara ahoana? Andao aingana aloha sika andeha. Andeha fa andeha ho aiza? Andao aingana fa ina ary nijanona eto e. Azafady aloha e. Fa mahafantatra nga ianao? Fa lasa dala ary ve ty Doara ty e? Fantanina koa zany apetraka ao amiko zany. Tsy zany fa ela be re zany e. Eny an-dalana sika miresaka fa andao aingana aloha e. Mandeha ihany mantsy ny fotoana. Andao. Marina mafy raha misy azoko e. Ary fa naninona ianao e? Ohatrany marary zany ny fahitako anao ve? Tena aza tariana mafy ohatran'izany aka. Aingana ianao Doara. Fa maninona e? Aleo aloha hijanona eto mihitsy aloha tsika ka. Fa vizana nga ianao e. Tena reraka sady amin'izay koa nie tsy misy zavatra azoko mihitsy. Andao rehefa aty aloha aty tsika mare taxi be. Tena tsy araka aminao aloha fa raha tsy mazava amiko ny marina e. Fa inona tsy mazava aminao e? Fa izy ianao e. Adray. Olona fantatro nga ianao ty miseho mahafantatra aty ka. Andre kako fa ino ty anontanianao e? Ka mba afaka mamaly avy ianao aloha e. Zao Doara, tsy manana fotoana sangisangintsika raha izany fa andao andeha. Ka tsy mivazivazy aminao koa nge ahy e. Fa ahoana e? Ka tsy fantatro ianao io. Fa tsy fantatro ahoana indray e. Nanomboka oviana indray moa isika tsy mifakafantatra e. Tena fanontaniana matotra zany apetrako aminao zany e. Tsy mahafantatra anao ary raha matoty ahy. Andray Doara, fa ny 3 alina tsy niaona antsika ve de ampianadinonao asahady e? Raha tena tsy mantadidy tokoa ianao. Miala tsiny fa tena tsy tsaroako ianao ka. Za ilala nge ty e. Sa ny masonao kosa no tsy mahita? Ny masoko mahita ihany fa ny saiko ny jamba amin'izao fotoana izao e. Ilala. Lala? Lala. Doara, sao de vazivazy diso tafahoatra ho ahy aminao e. Tsy fotoana an'izany anie zao e. Raha olona fantatro tokoa ianao ka miandry sy manantena zavatra amiko de tena miala tsiny aminao ahy. Na ny tenako aza mantsy amin'izao fotoana izao tsy fantatro sady tsaroako akory. Maninona tsara ve? Fa izy zany Doara teneninao zany. Doara, fa nanomboka oviana koa ianao no tsy mahafantatra ny anaranao. Anaranao nge zany e. Mandangy ianao fa tsy zany Doara zany ny anarako e. Andriamanitro. Raha tafiditra ao anatin'ity olona ty ny fanarasy de sorialy eo amin'ny faingana amin'ny anaranao zany. Asa
mety misy fanaratsy mahery miasa tokoa ngamba ny ato anatiko ato ka mahatonga an'izany fahajambatsaiko izany. Aiza koa hoe na ny anaranao azy ty tolazainao fa tsy doara fa inona marina aloha nanjoanao ty fa naninona ianao. Raha milazo mahafantatra ianao dia saika anontaniako an'izany indrindra. Inona ny mahazo aho fa tsy fantatro hoe? Fa taiza nefa ianao ka tsy fantatro izay nalehako aho. Ohatray. Nandeha ditongotra mahatratra vao tonga teto amin'ity toerana entanao aty. Ary saika mbola hikaroka an'ilay adresy tato aho no nentinao eto. Ka zaza gaga hoe inona ny mbola niverenanao tamin'ity toerana io ihany Tranoko ve tsy hiverenako ianao Fa tsy fantatrao mihitsy ve Tsy azonao an-tsaina mihitsy ve ny zavaniseho Fa zavaniseho inona fa tsy azoko mihitsy ny zavatra teneninao Tena tsy matadidy marina ianao ty ka. Fa hatramin'izay niresahantsika teo izay manany ihany sy mandany ny fotoanako aminao eto fotsiny ve ny fieritretanao Fa inona no nahatonga reto ratra amin'ny tenanao reto aloha tena tsy azoko ka raha fantatro ny nahatonga an'ireo dia fantatro avy hatrany ianao. Raha toa ka tena mifankafantatra marina tsika. Ay, ahoana re zany. Zao are. Andao aloha any trano dia any sika miresaka fanazava amin'izao zavatra zao ka. Fa mbola lavitra eto angaza ny trano zany. Andao fandray taxi be eto sika dia vetivety foana dia tonga atsakaiky mantsy Taratasiny reto ianao miantso hoe doara nefa tsy fantatra akory ny amin'izany anarana lazainao izany ko. Tokaram-panondro misy ny sarinao nefa amin'ny anarana hafa Rasamy manana Rafael ity misoratra aty fa ahoana ty karapanondro io fa ahoana ty ry doara fa ahoana ty karapanondro saniko ty jereo tsara fa misy fitomboka mazavy ty ka ataoko fa tsy sandoka araka ny voalazanao. Raha samy manana Rafael no anarako fa ianao no miantso hoe doara mba ianao miantso doara io no sandoka ao mahafantatra andre kako fa inona ary ty tsy mba min'ny fahamarinany ty jereo tsara koa ny reto taratasy sasany reto amin'ny anarana izy jereo tsara mitovy daholo ny anarana amin'reto amin'ity Rafael ty avokoa zany ka ahoana ny antsoina hoe doara Rafael aho fa inona avokoa reto taratasy sandoko reto ry doara ampiasainao ataonao inona zany taratasiko reto ary karapanondroko ty ary tamin'ny fomba ahoana koa no nahavitanao azy reto fa tsy azoko zay fomba nahavitako azy angamba tsy hany mihitsy ny olana tena vomaika maizina fa iza marina ianao ary inona ny tadiavinao amiko izay ngeny tsy azoko doara malahelo raha toka mametraka izany fantaniana zany amiko ianao tena malahelo ny foko andray fa de reny zavatra mariny fampizarantsika senao reny fe dia hodinao tsy tsaroana fotsiny ny tompo-pitiavana nomenao zao ianao dia tena aniko hoe izy ianao doara mampalahelo ange zany raha azoko tsara zany dia mifankatitsika fa tsy hitanao ve ty peratra famofonana petako teny amin'ny tanako ty andray marina iza moa ny anaranao teo rehefa tsy tadidinao tsy maninona andray teritra mafy izy marina raha zany nambaranay zany dia mifankaty zany zahay mpifamofondy nefa tena tsy mahatadidy an'izany jereo tena mitomany fatratra izy lala moa ny anaranao teo lala raha tena mpifankaty marina tsika mba ampio hitadidiny lasako fa tsy misy tsaroko zany amin'izao fotoana izao fa ono ary doara ay zany zao idada raha Marcel no mipetraky maninona tsara hoe manontany anao ange to ilozanao mianahany eo fotsiny ay izy dada raha Marcel raha Marcel
Ka tsy voainao reriny eny nametraka an'izany fanontaniana izany tamiko eo ry laly. Ka nga moa za rery no mitady azy amin'izao fotoana izao mahagaga ihany mantsy hoe ianao rery no niverina ty fa tsy niaraka taminao izy. Fa izy zany olona izany ry lala. Ohatra tsy mahafantatra an'izany angahy araka ny nambarako anao teo dia ny tenako aza tsy fantatro ka dia tsy mahafantatra an'izany olona izany fa ilaza loza amiko ve ianao ty tsy haiko aloha na loza zany na tsy loza fa zay ny mariny. Ndray ty fa marinao ka araka ny nambarako anao dia hoe efa nisy olona nanontany an'izay anaran'izay raha vao ny fona-tsiaro tena ka niresaka taminy. Taiza ary tamin'iza? Olona tsy fantatro akory zany dia ahoana ho izy tany reto taratasy reto no mipetraka ary araka ny nambarany ihany koa dia izy ireo no nitsabo ny ratrako tamin'ny fotoana nahavoazako izany. Fa izy zany olo izany azonao lazaina amiko ve? Andraso aho raha tantarako aminao hatramin'ny voalohany raha toa ka mahaliana anao azy izany dia zany izy ry lala. Fa izy ireo olona voalazanao ireo Léa de Paul hoy ianao. Zay aloha ny anarana nambarany fa fantatrao anka ireo olona ireo? Tsy mahafantatra azy aho tsy haiko na olona vaovao amiko mihitsy izy ireo na efa fantatra any tokoa teo aloha fa very amiko tanteraka. Eny raha le sary naseho any aloha dia ohatran'ny namako ihany izy. Fa sary inona koa zany niara-naka sary teny Ambohijatovo teny mantsy za io tamin'ny fotoany naseho anaty eo mihitsy ny sarinay rola. Ka ny mahagaga dia inona ny antony nanagadrany anao raha ohatra raha izany no izy eno andeha hivoaka ny trano any amin'ny ty adresy ty indrindra no sakanany ary nambarany tamin'izany fa tsy hamela hivoaka atao izy raha tsy milaza amin'izy ireo ny toerana nasiko an'izany raha maharselina izany. Dia izay fa nambarako anao izay rehetra izay no zava-nisy. Fa izy zany tsy nanao ratsy anao akory ka nanome sakafo ahy izy ary nikarakara tokoa tao amin'io trano lehibe io araka ny nambarako anao teo. Dia mino an'izay nambarany anao ve ianao? Fahoana aloha ry lala. Mpifankatia ihany tsika ka manana namana an'izany Paoly izany ve ka io mihitsy nge ny mampieritreritra eo fa ahoana lazao amiko hoe niendrikendrika izany olona izany hamantarako azy. Zany hoe izy aloha lehilahy sady lava izy no ranjanany. Hatreo misorony angamba fotsy fihodirana izy ary manalava volombava. Le vehivavy indray bory volo zarazara hoditra ary manao boty lava be zay. Vadiny izy io raha ny fahazahoako azy aloha raha izany tena izy mihitsy io ka fa ahoana manana namana an'izany olona izany ve na za very lala fa ahoana ozy ianao za koa nefa very tadidy ny Paoly aloha dia misy efa ela ihany ianao sy Paoly ianao no tsy niona. Ka izy koa dia niteny fa efa ela za io no tsy nionako. Saingy izy sady foy no mainty fihodirana malotoloto fitafiana satria sahirana ara-pivelomana tahaka atsika ihany zany ve Paoly namanao koa dia tsy izy tokoa zany raha izany. Ka izay nge lazako aminao fa olona hafa zany sady mbola nambaranao ihany koa fa sahirana ara-pivelomana oatra atsika. Ka izao hitanao zao ko dia inona zany no asako? Mpitarika posy fa inona indray ka toa mifanipaka be amin'ny zavatra misy ary zany ko eo lazay ny fampanankarena ka izao indray lazaina fampitarika posy. Tsy mbola mahana ny ampy sika dia ny amin'ireo taratasy misy taratasina fiara misoratra amin'ny anarako ahoana ihany koa ireo ahoana momba an'izany ho ianao manana fiara nefa dia lazaina fa sahirana ara-pivelomana andry tia miaraka amin'ity ny permiako jerevo tsara io reto taratasy reto aloha dia tsy misy azoko mihitsy dia taratasy sandoka ve zany reto mazava ho azy satria tsy misy Rafael zany ny anaranao andraso aloha porofoko aminao raha toa ka tsy mino ahy koa ianao eno zay ngamba ny tena mety raha tsy manahirana anao ry lala. Andraso eo vetivety ary tokony tsy ho vaovao amiko nge zany ty toerany ty raha izany no mariny toerana efa mahazatra ny ato amin'ny lala satria hoe mpifankatia zay roa ary ny zavatra nambarany arehetra teo dia ny mifanohatra tamin'ny voalazandry Paoly sy Léa tamiko avokoa. Nambarany fa aly trano be io
Zao nefa nambarany lala fa sahirakirana ara-pivelomana. De tsy haiko tsony izay marina amin'izany. Andraso aloha hito indray ny porofo entiny lala. Ka ahoana? Reto e, ty zao blouzanao tavela taty amiko taty, de ty koa misy t-shirt ray. Anaovy raha tsy matoky ahy ianao e. De ty taratasy ty. Fa taratasy inony ty? Fotokopian'ny karapanondronao iny e. Jereo ny anaran'iny amin'iny anaranao iny. Fa hono ty mifanandrify amin'ny sary eto. Jereo fa rovitra etoko. Efa hitanao io fa lany gadadrakako. Iny ihany no ataoko e. Andraso hoe raha tsy mba zafy mamy Edouard. Io no anaranao. Ary zay ny antony niantsonanao hoe Edouard. Avy amin'ny hoe Edouard zany. De zay no ahafantaran'olon-drehetra anao e. De ty ve zany ny dika mitovy amin'ny karapanondroko? Ka izay no olona zaka aminao fa karatra sandoka iny aminao iny e. De aiza ny karatra originaly amin'ity e? Tokony ho any aminao ihany fa tsy izany indray no anontanianao an'izany e. Tsy fantatro izany. Andray marina. Tena zany ve marina ary lala? Oara, raha ny fahazahoako izany resaka izany de tena misandoka ireo olona reo ary te hahafantatra ny misy an'i Dadara Marcel fotsiny izy. Fa inona ary no ilany azy? Fa aiza marina aloha no nasianao azy. Nataonao aiza izy raha toa ka ianao tokoa no niaraka tamin'ny farany. Efa nambarako taminao fa tsy niaraka tamin'izany aho Tsy nahatadidy niaraka tamin'izany olona izany akory ary. Nefa de zava-dehibe tokoa ngeny filazanao amiko an'izany totoary. Eny ka nareo olona reo koa aza nametraka ny mahazava-dehibe an'izany. Raha ny marina, raha izany no izy, de efa mikaroka anao ireo olona reo amin'izao fotoana iresahantsika izao, indrindra noho ny fantsiranao tao aminy fotsiny. Marina aloha izany ary tsy mandahany izany ahy. Izao ry doara. Ahoana ry lala? Angamba mila fitsaboana ianao amin'izao fotoana izao e. Zay angamba ny mahamaika ka andao ianao aloha hoentiko mahazo an'izany fitsaboana izany. Maninona? Mitsaboana ahoana e? Misy dokotera afaka amin'izany fahasalamanao tsara ka asitrananao sy amerina fitadidianao aminao any. Zany ve? Tsy zaka ansaiko sy nieritreritro nge mantsy ny mahitanao verisaina ohatran'io e. Aiza ve ka na ny anarana avy aza no tsy tadidy. Zay mahazo anao tsy misy fantatra fa sarotra amiko ny anampy anao amin'izao mahazo anao izao. Eny raha izay tokoa ny vahaolana tsy maninona ka. Andraso iomana vetivety de andeha sika e. Eny ary. Orlala. Fa ahoana e, fa misy inona? Inona ty mampahanana ohatran'io indray e? Tsy zany ry lala fa ohatrany misy zavatra tsy azoko antoka loatra nge. Fa inona zany e? Ohatrany mampanahy aho nambarany zareo azay. Hoe ahoana moa zany? Ka ny antony ilazandry zareo indray fa hoe tadiavin'ny polisy de jerenao nefa ohatra mijerijery aty avokoa nge ireo olona rehetra ety an-dalana ety e. Ay ve zany e. Ka zay no ohatrany mahamahana zany ko. So de marina ary zany. De raha ifanena amin'ny polisy amin'izao tokoa tsika de sanatry ho raisi-potsiny eto ve? Fa inona zavatra nataonao ny isen'izany e? Tsy fantatro mihitsy e. Reto olona tokoa aloha to ohatrany aty amintsika avokoa ny masony e. Ka zay no tenenako fa so de mahafantatra azy ireny. Hatramin'ny oviana indray moa no isen'izany. Hatramin'ny oviana ianao ny olon-dratsy ohatrany mahana ihany ary lalaka. So de tokony mba tsy sehoseho ety masom-boaka ety ohatr'izao ary tsika ka. Tsy olana re zany e. Misy capuchon iny blouson iny de anao ve apeo an'ity solomaso mainty de tsisy hafantatra anao. Raha izay tokoa ngambany de tsy maninona. Ka ahoana? Mety zao? Mety zao. Ary aza mailimay ohatran'io aloha fa rehefa tena nanao rasy tokoa nge ianao ka ho raisi-potsiny amin'izao hoe. Mafy any ty manjo aty lala. Tena marina. Andao rehefa efa mahazany olana zany sika izao e. Fa mbola lavitra koa ngano misy an'ilay dokotera nambaranao zany e. Efa tsy de lavitra tsony re. Ay. Etsy aloha eto sika no mivily miakavanana de tonga e. Zao le dokotera na ahoana tsy eo. Fa ahoana e?
tokony nanontaniana melo izy raha izany no izy. So dia maty fotoana makaty fotsiny tsika. Andrasana eo aloha fa aleo zany andeha ao amin'ny Brown ao hoe. Dia ahoana e? Andraso vetivety aloha doara. Ka sao dia ela loatra ka. Vetivety ihany ary rehefa enao ty koa. Anganary e. Manahirana mantsy ny miandro fotsiny eto ivelany eto. Nahoana ary ny fahaizan'izany tokotery zany. Asa mba mety asitrana ihany tokoa ve ka ampitambelina amiko ny fitadidiako izay verina nandritran'izay fotoana fohifohy izay. Tena tsy hay tia na hanao ahoana na hanao ahoana. Ohatray, olon-tiry Max. Fa inona ny eto lahy ty? Fa iza koa raha niresan'ity olona ty. Max, fa ela marina ve ty sa izy e? Tena Max ty? Fa ahoana e? Zanga zany resanao zany satsia za ihany letsy tia. Nory ino tena miala tsiny fa tsy mahafantatra anao ka. Fa tsy mahafantatra ahoana indray ary lahy ty e. Fa ahoana e? Fa manao inona ty aloha lahy? Amin'izay indray toa sady tsy taitra akory. Fa ngamoe lahy ty tsy nandeha indray e? Andeha ho azy e? Fa manofy vely ty e. Misy olona mandalo io fa mefeny lahy aloha sao dia hitandreny tariany lahy. Fa maninona e? Olo ty e. Grave be ange raha misy mahita am'izao e. De tsy mba mailomailo mihitsy vely izay lahy ty mandeha mivoaboaka ety ohatran'izao e. Tena tsy misy azoko nge izay lazainy lahy e. Andao ainga ansika izay lahy aloha hiala eto. Raha izany no izy fa tsy afaka mijanona eto tsika na dia 2 minitra monja azy. Fa ahoana ary? Marina e. Tsy nisy olona nahatsikaritra lahy ve teny an-dalana aloha e? Tsy nisy olona nijerijery an'lahy? Zany hoe ny olona rehetra teny an-dalana aloha ohatrany manana fijery hafahafa zaniko daholo e. Zay tsy azoko hoe fa maninona ary. Za nge gaga e. Andao aingana aloha raha tsy te ho tratra etso. Dia hoentin'ny lamakaiza raha za nge mbola miandry. Fa inona no andrasany lahy eo e? Mbola miandry ny lala izy. Ka izy mitondra aty e. Fa nanomboka oviana indray ary lahy natokotoko io loatra zany. Fa izy zany lala zany zao. Izy ho any mitondra aty ary vadiko zany. Vadiny lahy. Vehivavy manambady. Nanomboka oviana indray lahy nanambadika. Tsy fantatro ka. Tena fetsen'ny mpanaraka ny lahy zany raha zany no izy. Fa ahoana e? Tsy misy azoko mihitsy nge zany e. De voatarino aty lahy. Arso ihany fa efa manany amin'ny landy ka nandeha taty amin'ity toerany ity raha zany no izy. Landy? Iza koa n'izany landy zany e? Mino aho izy fa ilandy izay nitondra lanaka aty izay a. Ka raha efa nisy 10 minitra nidirany teo amin'ny varavarana endrasany lahy azy io, dia minoa maromaro ny lahy efa andalana any zany lehibe amin'ny polisy amin'izao ora sy fotoana izao. Ka tsy landy zany no anaranao fa ilala. Fa nanomboka oviana indray aloha lahy ity ny mora ambakainy ohatr' izany. Mihevitra ny lamba fetsy ihany anefa hatramin'izay. Tena vao maika lesy maizina amiko. Voajony landy lesy lahy. Fa voajony ahoana ary e? Ary aza be fanontaniana tso fa ndao aingana manara jereo lahy iny tamin'ny manatona aty iny. Tena polisy iny. Ka mazava ny lahy amin'izay. Ny antso polisy sambotra ny lahy landy. Dia ahoana zany, inona no atao amin'izany e? Manara fotsiny roa lahy fa tsy azo antsika akory reny e. Ary aza mitoditodika ihany. Ny lalana fotsiny ele etselo etsika mivily. Tena mampatohatra azo zavatra zao ka. Inona raha ny antony hitadiavan'ny polisy a? Sao dia tsy mety amintsika raha no mitsoka e. Aza be fanontaniana ho rehefa tafidiny etsika izay lahy dia miazakazaka mafy manam-pahatonga ary amin'ny fiara ary ambany ery. Zay lasy zao.
Leo ajanony eto amin'izay ny fiara. Marina zany aloha e. Ajanony tokoa aloha ny fiara raha izany e. Indrindra moa tsy misy azoko mihitsy zao zavatra mitrango zao. Nde raha tsy tonga ara-potoana teo aho moa zany, inona ny nataony lahaty e? Ngamba de noraisi-potsiny teo laha io. Zany tokoa lisy e. Tady teo tsara ny ty fa efa fandrony zao no nanavotako ny en'la ohatran'izao e. Mety tsisy fantelony tsony kosa aloha fa mba tokony ho mailo ihany laha ty e. Zany tsy ho eo akaikin'la mandrakariva hiaro an'la amin'ny zavatra ohatran'ireny. Raha maninona nela mba malahelo ihany ny tena satria mpinamana tsy mifakafohitra amin'izay sika. Ary niaraka tamin'la ny zavatra rehetra sy ny zavatra nataon'la rehetra hatramin'izay. Mazava zany zavatra tenen'ny lamiko izany e. Fa fanontaniana tokana monja no petrako amin'la. Hoe ahoana? Iza marina e. Fa manao akamatatra ve laha zany e? Angaly ty zao fotoana fanaovana an'izany e? Kilalao-njaza voary amin'ny teary azy zany. Tsy manao kilalao amin'izany aho fa na elaza nge tsy fantatro e. Olitiry maksa. Fa tsy matadidy andray ve laha ty sa ahoana? Tena marina mafy e, tena tsy fantatro mihitsy. Rehefa aveo sika manana fotoana amin'izany ihany fa naninona aloha laha ty ny tsy nandeha indray e? Sika efa ara-dalàna daholo ny taratasy rehetra. Taratasy? Fa ny taratasy andehanany lala izy e. Tena tsy azoko mihitsy. Efa nataoko tao anatin'le sakosy iny daholo ny karapanondro ny passport rehetrarehetra. Zao a gaga, mbola mahita ny laha ty indray. Tena tsy azoko lisy taratasy inona zany e. Ary mbola tsy voarainy laha zany izy rehetrareny raha zany izy. Tsy naraina inona na inona za e. Ny tena ka azo aho amin'la tsy fantatro ka inona ny raraiko izay taratasy ny landy. Laha tiako ny ilay sotra ny be vazivazy loatra. Eny e, za koa ngamba ny matotra loatra amin'ny zavatra rehetra fa tsy mba manao vinany amin'ny ohatran'izany ke. Ary fantatro fa efa vola be dia be ny meno laha ka raha ny asa nataoko no mampanahy laha. Vitako somatsara kosa izy ao ka. Fa asa inona zany e? Fantatro ny manany amin'izany laha. Ary lazaiko amin'laha fa tara ora ray tamin'ilay fotoana fotsiny aho tamin'iny. No heveriko fa efa miverina tany nge laha nakalesa kosa azy. Le olona nafarany laha mantsy laza tamiko hoe apetrao le entana fa hoe verina any laha. Zay nieritreretako hoe efa tsy tokony ho eto intsony laha amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao kanjo. Laha ty toa tsy lasa indray. Fa inona ny tena antony? Fa inona ny tsy mampiteny an'lahy? Tezitra amiko ve lahy? Ka mieritreritra n'izany zavatra be dia be tenen'ny lamiko izany a? Dia ahoana lesy? Tsy haiko e. Rovinla ny mba manana fotoana malina ny fanontaniako. Mbola iresaka ihany isika izay lahy fa ndraso aloha e. Ny zavatra ataony mbola be dia be. Miandro ny toromarika avy amin'ny lahy fotsiny aho. Ka inona ary no ataontsika izao? Tsy fantatro e. Andao ary ho ary amin'ilay toerana re aloha tsika izay lahy. Zay ngamba ny tena mety e. Mba hahita ny lanetana rehetra hoe fa vohomanao ka mba tsy hanomezany latsiny andray rehefa aveo hoe tsy nanao an'le asa akory a. Reto le izy ndao midira ty anatinatiny ty laha fa inona koa ary ty mampiazo azo amin'ny laha fotsiny eo ivelany eo. Ohatrany hoe tsy mahafantatra ny toerany ty indray lesy laho. Ay. Ato ambany ato nasiko an'le sakosy. Ka alay va ary aloha jerena indray zany? Io eo tena mbola tsara toerana za tokoa le darako. Io? Hoe ay ty zany? Fa de tena tsy nandalo taty mihitsy nakanty moa zany laha io. Fa inona ny tena marina amin'ity sakosy ty aloha e? Ohatra fa ahoana ary zany fanontaniana laha zany.
ka ny zavatra rehetra ato indrindra ny nanakaraman'la volabe ka inona indray ary angamo tsy misy dikany amin'la indray zany ka fa inona ny zavatra hoe ela ty le ohatry ny olona matory zany ry maksa sa manofy ela io manofy tokoa ka tsy mbola taitra hatramin'izao letsy any ka tsy fantatro avokoa ny olona rehetra ato anatin'ny nofika ato andraso aloha iarahana amin'jereto daholo ny ato ka de verifieny la ny entana sao sanatria ka misy mifamatika zany avoa eo ala ro jereny reo ny vola sandoka sasany de tia ny passeport de tia ny karapanondro la passeport sy karapanondro ahoana ity ahoe amin'ny anaran'ny Samuelson Maxime de toy zany ihany koa ny karapanondro fa n'izy ty aiza zany no nolazainy lafa karatro zany aiza ifireny fa inona indray ka Maxime no anarana ato fa tsy zay fa ela ihany le zany ry Max fa iza indray za Max fa raha Samuelson Maxime maneo anarany la fa iza indray reo aloha jereo sasany reo fa aza midalako eo fotsiny laka sasany aiza fa nga mbola misy koa reto ohatray inona daholo reto karapanondro reto le tia jereo to samy misy sariko avokoa izy rehetra efa misy folo angambo reto ka folo mihitsy ange ny komandiny laka de zay no nataoko samy ela avokoa reo rehetra reo jereo nge hita zao amin'ny anaran'ny raha solofony Irina Martin de tiray ty indray zao anarana hafa Robert de ty anankiray ty hoe Basile tena tsy misy anarana mitovy reto na de ray aza ny soni samy hafa ny sary nefa mitovy ihany eny fa ahoana lesy ahoana ny tena marina amin'reto zavatra reto aza vao amiko reto fa tsy misy azoko na de kely akory aza fa inona indray ary mbola mila zavaina amin'izany ohatry ny olona adala lesy elaka fa ahoana reo passeport sy karapanondro sandoka be reo voalaza va samy za avokoa zay neny nanakaraman'la de zay ny nataoko inona indray ataoko fa teny ilainy la reo am'izao fotoana zao ilaiko eny ilaiko tokoa hafantarako ny tenako nefa to tsy misy ilako azy indray satria to taratasy sandoka avokoa lesy tsy hafantarako ny mahay reto karapanondro sandoka reto iza am'ireo iza am'ireto anarana be dehibe reto ny anarana mantsy ny tena very amiko amin'izao fotoana izao ty ray ty lesy ny original izy raha Samuelson Maxime io ny tena anarana olo tia ahoana no azahoako antoka fa io ny tena anarako manoloana an'ireto karapanondro sandoka manodoko ahy reto ka iny ny original mela ary angatsy tadidiny la namezany lahany io ary io ny sisa no andrasany la de hoe andehanangy ala aza rebirebeny lamy zany fa to vao mainka makarariny saiko ny meno an'izany fa ahoana ary laha ty lesy ry Maxime Max lesy la reo ny taratasy tena tsy misy azoko tsy marina mihitsy raha izany ela miantso amin'izany Max zany ny sasany miantso hoe Doara ny sasany ray milaza hoe Rafaely reto anatrehako reto aza moa mbola misy anarana folo hafa diza koa mbola iantso amin'ny anarana hafa rehefa avy eo nara-pitso tsy fantatro tsony zay alehako sy olona manatona rehetra milaza hoe iza daholo diza marina raha izany iza aho iza
ny farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara nosoratany sederana antenaina Rabe Arnal. Tantara nampitondray ny lohateny hoe iza ary a. Ireo nanome aina ny tantara Ulsliv niaraka tamin'ny Faly, Régis, Bruno ary Hervé. Bruno Rakotomalala no nandray feo, Anjaroliva no nanaditosi amin'ny heriny anio ny fizarana faharoa.